Tsy afaka ny hanatrika ny lalao ifanandrina ny barean'ny Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire ny Toamasina ilalaina nomenjanahary i Bolida sy Abel Anicet araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny tambazotra sosialy androany alatsinainy. Tokony ho teraka amin'ity volana ity mantsy ny vadiny Bolida ka izany no mahatonga azy tsy ho afaka ny hiatrika izany lalao izany hoy izy raha ny alatsiny tamin'ireo mpankafy baolina kitra androany alatsinainy. Na dia izany aza dia mbola hanatrika ny lalao an'i Côte d'Ivoire amin'ny 12 Novambra nefa izy araka ny nambarany. I Abel Anicet kosa izay kapiten'ny ekipan'ny Barea dia sady tsy afaka ny hanatrika ny lalao an'i Côte d'Ivoire amin'ny 12 Novambra no tsy ho tonga ny Toamasina amin'ny 17 Novambra noho ny antony ara-pahasalamana. Mitondra ny tsy mikaretina coronavirus mantsy izy ka tsy afaka ny lalao akory satria mihiboka amin'izao fotoana izao. Mbola tsy hay araka izany izay ho kapiten'ny ekipan'ny Barea amin'ny lalao ifanandrina ny Madagasikara amin'ny elefantany Côte d'Ivoire amin'ny 17 Novambra ho avy izao. Ny alahady hariva no manomboka tonga tany Côte d'Ivoire ny delegasiona malagasy ary androany no nandrasana ho tonga ny rehetra. Efa nilaza ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Nicolas Dupuis fa mety ho maromaro ireo mpilalao tsy ho avy noho ny valanaretina Covid-19. Tsy ho tratra ny fepitona andefasany eo anivon'ny Vaomera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny seny ireo fanapahan-kevitra mahakasika ny fifanolanana ara-pifidianana izay dinihany eo anivon'ny filankevi-panjakana amin'izao fotoana izao. 570 amin'ireo taratasy 570 izay tokony mbola dinihana ihany mantsy no vita, izany hoe mbola misy eo amin'ny 700 eo mbola tsy nandalo teo ambanimasony filankevi-panjakana. Araka izany mbola afaka mifidy ireo ben'ny tanàna izay voakasika ao anatin'izany fifanolanana ara-pifidianana izany hoy ny komisera jeneraly ny lalàna raha nanazava ary tsy ho kaonty ny vatomaty ny fifidianana nataony na dia miala eo amin'ny toerana mahaben'ny tanàna azy izy any aoriana. Tsy afaka ny fidy kosa nefa ireo ben'ny tanàna izay nisorona tamin'ny toerany taorian'ny didin'ny filankevi-panjakana raha araky ny fanazavana natao. Nanao fanambarana manoloana ny herisetra ara-nofy ara-ny zaza ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina androany alatsinainy. Tamin'izany no nanambarany fa Manameloka ny herisetra atao amin'ny zaza izy. Any ka miantso ireo olona izay niaran'izany mba tsy hijanona ao anatin'ny fahanginana intsony fa mba hitory sy hanantona ireo toby izay natokana ho fiarovana ireo olona niaran'ny herisetra noho ny mahalay na mahavavy azy. Ao anatin'izany ohatra ny toby mikarakara manokana momba ny herisetra atao amin'ny olona noho ny mahalay na mahavavy azy etsy Mahamasina, ny centre vonjy, ny borigady misahana manokana ny vehivavy ao amin'ny zandarmaria-pirenena. Nanazava izy fa tsy andoavam-bola ny fandraisana an-tanana ireo izay niara-ny herisetra ary efa misy mpitsabo sy matianina momba ny fandraisana an-tanana ny raritsaina mety ateraky ny herisetra eny amin'ireny toerana voatokana ireny anampiana ireo olona amin'ny fiverenana eo amin'ny laoniny eo amin'ny fiarahamonina. Miantso ny vahoaka ihany koa izy araka izany mba hay torika sy hay joro manoloana ireny tranga herisetra maro misy eo anivon'ny fiarahamonina ireny.